raha mahakasika ny coopérative mirindra manokana no asitiny tamin'ny folo sy roa arivo no niorina ny fikambanana. Ny mpikambana 7 sisa fa 8 izy teo aloha dia maty ny anankiray. Filohan'ny coopérative Fiarintso hita amin'ny commune Manazary district amin'ny Antananarivo Faharitasy. Coopérative anay dia niorina tamin'ny 10 Desambra taona 2024. Mpikambana taminay tamin'ny taona 2024 zany nisy 12 menada. Dia zao 8 menada zao zay sisany tavela ato amin'izao tsika mitezaka zao. Tena nisera tao amin'ny fiompiana tamin'izany dia nentanina niompy Ombavy-Bernono dia rehefa niompy Ombavy-Bernono dia niara-ny asa tamin'ny ministera amin'ny fambolena sy fiompiana indray zahay nanomboka teo. Ny antony safidianana le filiera nanodina voanjo zany a nanao provente tamin'izany fotoana zany. Rehefa nanao provente zay a dia mila le torto moa le fanaovanay menaka koa efa alovana tamin'ny ray aman-dreny dia na hanatsarana hoe mba hanatsara le izy ny antony nidiranay to amin'le fanaovana menaka ny safidianana iarahana amin'ny ministera. Samy fifaninana amin'ireo mpandraharaha maro samihafa raha afaka mamatsy Madagasikara sy ny any ivelany raha misy ny komandy. Nahazo fampiofanana maro ary tombontsoa be aloha no azonay zavatra tena isorana amin'izareo tao anatin'ny fikirainana izany satria nahazo fotodrafitrasa fanangonam-boano zay nahazo togasy. Nahazo ihany koa fotodrafitrasa mahakasika ny atao hoe pavillon de vente hampiratiana sy hivarotana an'ireo vokatra hodinay ireo satria vokatra mena-boanjo sy torto moa zany no tena ataon'ny coopérative. Fa ny tena lafo vidy taminay dia ny fanatsarana ny kalitaon'asa sy ny fandraharana rehetra izay fampiofanana azo zavatra traikefa izay tsy nanananay zany ary ety manana sy miezaka manatsara ny asa manaratra ny fainitra iraisam-pirenena. Nahazo toan'izay trano fitehirizam-bokatra dia trano fanodinana ny vokatra ary ny vokatra nahodinay nazahoanay an'ireo dia no fanodinana menaka. Ny fitaovana azonay indray décortiquery d'arachide dia ny broyeur dia presse à huile. Ny tena tombontsoa dia izao hoe mivelatra sy tena mihatsara ny fikambanana ary tena miroso amin'ny tsaratsara kokoa raha oharina amin'ny tany am-boalohany. Misitraka sy miaina ara-dalàna ny coopérative na mpikambana satria na menaka ringa efa tsy vidiny tany amin'ny voalohany na ny fomba hivarotana azy dia nanahirana. Tsy mba nalany ny ohatran'ny ray bidon na roa makany an-tsena dia mijanona. Fa amin'izao fotoana izao dia atao hoe ny amidiny zay izany hoe fa misy elana ngeza be noho ny croissance mponina eto Madagasikara sy ny fiarahamonina dia efa mihina menaka. Tena mahavelona ny fanodinana menaka raha ohatra ka voajery manokana ny momba n'ireo mpamokatra any fotony ohatra ny mpamboly. Fa raha ohatra betsaka ny vokatra vokarin'ny mpamokatra dia betsaka no ahodinay. Dia hita hoe tena mahavelona mihitsy satria betsaka ny zavatra azo mpikambana tamin'izay mpikambana nijoratra amin'ny farany ireo. Misy ny nahavita trano, misy ny nahazo moto tsara. Tamin'itony fotodrafitrasa itony vao vita zao dia mahavita 200 litatra isan-kerinandro zahay. Tsara kalitao satria efa vita analizy tany amin'ny ministera fahasalamana ny menaka mity. Ny vokatra moa tamin'izany fotoana izany dia eo amin'ny 200 litatra isan-kerinandro no mba vokatra azonay tany am-boalohany. Zao zay efa mahavita 700 ka hatramin'ny 500 litatra isan-kerinandro ary afaka miakatra any amin'ny 1000 litatra mihitsy isan-kerinandro raha tena tonga amin'ny ilainay azy satria ireo mpanjifanay ireo ange mbola tsy ampy azy zany raha tsy eo amin'ny 1000 litatra isan-kerinandro eo ary ny kalitaon'asa moa miankina amin'ny zava-misy rehetra izay takon'ny mpanjifa satria misy eo mitaky an'ilay menaka efa madio manara-penitra ary misy koa mbola mandray an'ilay tsy madio. Tsy dia sakana mihitsy aloha raha mitsena zany hatreto. Maka aminay ny gargoty zay moa sady misy mpikambana ato aminay raisin'ireo mpanao hani-masaka eto an-tanàna ny sasany efa nilibrenay hatrany arivo mamo any efa nanana point de vente tany zay tamin'izany hoe alefa manana client fa tsy point de vente mpandray ny entanay avy aty dia alefanay ihany le entana dia ny sasany amidy eto an-tanàna moa sasany alefa amin'ny arinarivo sy arivo mamo reo tamin'izany. Voanjo moa zany dia vao tonga izy iny dia tsy maintsy décortiquena hiala le coque sy le graine
de rehefa miala iny a vita graine le izy a de miditra brouillère, zany hoe tsy maintsy totoina ho poudre. De miala poudre iny a de mipetraka ho andrahoana satria tsy maintsy andrahoana zany eo anatin'iny ohatrany hoe mélangena zany a eo amin'ny afo esofena iny mafana mahazo température 0 degré iny a de tsy maintsy alefa amin'ny presse ho terena hivadika ranony angalana n'le rano menaka de ao anatin'iny miavaka amin'ny faika sy ny rano menaka, zany hoe miala zany le faika ho torotoro anarany ary ny menaka de menaka maha-izy azy. Raha gony ray moa zany tsy de azo refesina satria arakaraka amin'ny fitaovana miasa ao anatiny sy ny fomba fiasa eny ampisofena azy fa mino aho fa atsasakadiny na adiny ray eo raha ohatra maharitra indrindra. Fandrosoana de efa betsaka miompy poulet de chair, akoho manatody lava, io na niompy miasa ary efa mila provandy daholo satria tsy ampy tsony ny villa hoaniny io de mila le provandy. Mikosoa moa fa tsy tenena fa be de be mikosoa ty amin'ny faritra misy anay de tsapanay fa mila andro zavatra zay ny olona ty amin'ny manodidina de zay no mahatonga anay mirisika hoe amerina le provandy. Fa zany zao ny asa hoe mbola malalaka tamin'ny tanàna misy anay ty a tsy mbola tsisy mpanampivarotra provandy afa-tsaray tamin'ity commune ty de miezaka zay mba hanampy azy anao an'zay fitetiavana zay. Coopérative de miasa ao anatin'ny varotra fiompiana fambolena manana sehatra mihitatra izay fa ny asa fototra tena enana de ny fampiasana fanodinana ny